Falifaty farany nosoratany RS Sita ho velomin'ny ravo Vantsoa ho ny miajan'irina miaraka amin'ny faly rakoto ary Sinaiza nandray feosinana totosa Anjary Liva. Andro fahafito neveriko vavavaty ambona ihany lazany tatanyizany tamin'ny voalohany. Aika tena vokatry ny fony. Tsy napoisika efara amin'izao ny disadisan'izy teo aminay sy tata momba ny mandatra izay ireny. Tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe hosahandroka zanany tsy hananany firy eto an-tany izy. So dia nafana loatra fotsiny ny atezerany dia nateny toy izany izy. Data tsy mba miverina amin'ny efa tapany izany. Rehefa izay ny azy dia izay. Mampalahelo aky izany ka mba miangavy akiry Lovasoa. Ndry misisany tenaiko tsy anilikilika. Aleo kia mba hipetraka atao mindria. Miangavy kia. Tsy mampaninina angy aky izany. Zara koa aza mananamanako. Fa ny atahorako so dia tsy ety amindry ny fiainako ato. Tsotra loatra. Tsy maninona aky izany fa zara koa aza mananandriako. Dia misaotra kia. Ai, ka inona koa moa kiny tokony hisorana amin'izany a? Ka andringa kiny sisahany mba tia ahy. Ny olona akaiky ny foko rehetra afa-tsindria fa nanilika avokoa. Tena tsy napoiziko loatra. Okizay ka. Tadidio fa tsy toka tena tsonondry. Mbola manana nay sy ho zazo akibondry ondry fa aza manary toko izany akia. Izay asambatra azy no ifatoy manomboko izao. Potika sady aky ny fiainako ry Lovasoa. Eny e, noho ny famafisan-dohako ihany moa no nahatonga an'izany rehetra izany. Asa angamba noho ny adalan'ny fitiavako mihitsy. Noho ny fisiany manta teo amin'ny fiainako. Aintsoa, izay masoa aky ataon'Andriamanitra. Impiraveriko amindry moa izany. Saovy kidy asoa atsony a. Nalaina tsy ho anilako tsony ilay kitapon'ny fonosako. Nandao ala mba nanankinako ny fiainako. Ary nanilika ilay ila masoandroko sisa nandrandraiko. Tsiry Lovasoa. Oka ho azay. Miangatra loatra izy. Tsy misy afa-tsy fangiry foriana nalano azy ao. Aza miteny toy izany akia. Mbola tia andry izy matoa no menaina tsara ahafahany miatrika ny zava-misy toy izao. Angamba fiainana hafa mihitsy aky ny tiany aseho andry. Kia tsy mahazaka tsony a. Aleko manaraka ny aza miteniteny foana ho a. Dia tsy sitra andry ahita ny mazava akory izany io silaky ny andry io. Marary ny andohako ka. Mandeha any ary aloha matory. Ikarakara ny sakafontsika vetivety a. Zany le fiara efa nako tidiary tomy any anaty rano any iny e. Dia le rapeza koa mazava ho azy. Raha dera sofera ny modiny ratraina sy nytoranina mba tsisy ny ayahan'ireo mpitandro ny filaminana any fa namatsika ihany izy. Ay moa lamina izany e. Sady enjana be mpisikilontsika. Mino fa tsisy afantatra hoe efa tany amin'ny banky le rangaha iny no nisy nanaramaso e. Kapanao ratsy marivo salosana tsinona ny anaoko. Tsy mba mailo mihitsy nefa olona naka vola be tany amin'ny banky. Ka nalefa ny aloha angero mpiambiny. Izay mihitsy no avy hatrany dia nampandrenisan'ilay soferatsika. Mbola tsy ampafiry ny areny papany tavaniny reto voly reto. Fa soa ihany aloha fa nahatotosany aina solony aina izy. Dia tsy mba misy alahelo miserana amin'ireo vady aman-janany ve zao ao anatinao? Everiko fa mba olona mifanerasera taminareo ihany izy ireo araka amin'ny fitantaranao reniko. Orona valina. Inona koa ny raharaiko an'izany a? Angamba nisy alahelo ny zareo ny tambesatra tamiko tamin'ny renin'Anjoary iny. Valy faty aloha zao fa tsy misy sentiment zany intsony. Everiko alemy mantsy ianao raha ho tonga amin'ny intsony fihodinanako. Mbola toy akamboty ray sy reniko iny fa aza taitra ianao. Angabe ny tanana taloha indray aloha zao no manaraka. Ampy omany tomi fa afaka herinandro ray zany dia hikadona. Mbola betsaka ny zavatra omanina mialohan'izany mantsy fa
tsy misy olona fantatsika toy ny an'le rangarabe zao aminy. tsy maintsy mandalo eo reo rahariva e fa ataontsika ahoana aloha zany reto voly reto e. tsy maintsy manokatra konto vaovao any amin'ny banky ampirimana an'ireo aloha mandrapilaminy raharaha e. fa mila olona tsy hain'olona no manatotosanyizany fa tsy iray amintsika kosa zany mihitsy ka sady tsy mbola zao koa reo no anatanterahana azy fa atao tsara pirina atao trano aloha reo mandrapa. ie zay tokoa efa mba nandalo tany ampiasanareo ihany ve aloha ianao na de hoe tsy asa ntsony azy e. ilaina ihany mantsy zany mba hisian'ny fanajana sy tsy isiany disadisa. Tsy te ahita ny salovatava n'le rafilahako intsony ahy e. Avy aloha izy ianao zay ataony ihany fa za tsy ho an'izany intsony. tena mialatsiny aminao aloha Romanda fa tsy maintsy nanao an'ireny a. avoleta tokoa aloha ny teknôlôjia ankehitriny ka na sary roa samihafa aza dia azo atambatra amin'izay fihetsika tiana anaovana azy a. misaotra amin'ny photoshop na ena ampifanoroka ny sary ngady gesi aintso. Ody ary iny tia mampitsika anao nefa toa tsisy miresaka akory. ka mandinika an'le aintso ako izy zao dia mihevitra fa tsy nisy naharaka ny nataony. avalony any izy sy ny tantara no any efa samy manana ny fiainana zao. fahavaloko ny ray noho izany fahavaloko koa izy. dia mbola ranomasy foana rehefa tsy mirarany vatandritsony akindry dia mba tsonjovy ihany io zazy io akibondro io miangavy andry ary aintsoa. tena nafoiny dada sy mandaky tsy misy dikany eo amin'ny fiainan'zareo tsony ny fisiko. tany amin'ny dada anykeo fa tsy nirarainy akory. karary zareo ny tsy tia andry dia mitotoko batavy fa tsy ampijaly tena lava amin'io ranomasy io foana. tsy misy dikantsony ake amiko ny fiainako reo olondreo no mba vahatry ny fisiko. ka efa pejy hafa tsy misy an'izy ireo indray zao nitondran'Andriamanitra ny fiainandry dia arao arak'izay fotsiny aloha e. io zanakindreo io ampanjininy mifonake alovasoa hitako misahirana mafy amin'ny fampahirezana isan'andro mihitsy indry fa za mihitsy no adala ny olona efa tsy mirara nitsony mbola vetivetesiko fa ndry miara mitolo lamiko ny alahelo ato tsy asiako dikany akory mifonake za moa ve andray inona amin'ireny adidiko zany ka tsy maintsy atoko sady tsy fidono andry ihany koa nge le izy fa tsy maintsy tenenina ihany indry mba hahatonga sainandry dia misaotra ke mahatsiaro manandravavy-piaro ihany maha eo andry misaotra tsy misy tokony isorandry io azy zany indry ilay mitomany lava io foana nge no mampasika amindry indraindray tsy tsara ho andrisiny sasakely zany ho ok fa ezaka mba zay ahay andeha karakara sakafo amin'izay aloka izy efa masaka daholo iny tsy efa niteneniko moa ndry tsy vizavizanao raharaha aloha ka za kosa veke eto ihany dia ndrasako andry mirava avy mianatra indreny ianao ndrarato ka andry mbola tsy salama io ange nitenenako an'izandry aintsoa efa tsy manaky izy avy aza matahotra mibety foany zoky ka zandro mafiloko raha mba toy zao foana kiny atao indry dia mahafinaritra jereo ange indry raha tsy ohatran'ireny taolana mifonoditra ireny sisy karekika le endrika mahafatifaty iny lasa atsatra dia atsatra aiza le aintsoa nampitsiriritra an'ireo bandim-piara-mianatra taloha ireny efa lany ny fiainana kea ny vatana angamba afaka kelikely teo lan'ny tany koa aza miteniteny foana io ndry ka ary mialatsiny raha nanohana indry ny teniko zay koa moa dia ninona zava-marina ange zany eny eny ny fiarangarana ary fa miomanina reo
azadiny no mamebaiko ny zalahy mily an'le mpiambina raha vao manidy ny vavady eo izy. Arindana ary tonga dia miafina ao ambady io garazy io miandry ny idinany tsy misy azo isitrihana makany. Okay androany ny farandronao le rangahy tsy matahoto tia. Tsy maintsy manonitra ny ain'ireo nahitako masandro tsy manatsiny koa ianao. Aina solon'ny aina io ineny fa mivoaka. Angamby efa vita ny zalahy koa le mpiambina vavady ery mato efa tsy revy etsony zalahy. Aleo tsy mampiasa paso fa ho fileziko amin'ity hazo be ty fotsiny lohany. Le olona nolazain'ny dokotera tamiko fa hoe mitady an'le madama bevoaka amin'ny efitra fa 7 Ie, fantatrao nga Intso? Nasain'le dokotera teo nanantonanao fotsiny afa tsy nilaza ninina akory izy. Zandrinao nga le ao? Ie, fa izy efa manahoana ka izy ihany? Mitony aloha fa mbola tsy maty izy. Fa nga tena vo mafy fa maninona ary le zandriko Tsy de fantatro loatra fa nisy olona mifamaly tamin'izay teny talatako. Fa olona izy? Tsy haiko fa lehilahy avo fotsifotsy fidiran'izay izy io. Fa inona kay no famaliany zareo? De nataony inona ny Intso? De tena tsy fantatro mihitsy mademoiselle. Za sendra nandray klienta amin'le toerako sakafona no natsikaritra an'izany. Le lehilahy efa nanositositra azy ny tazako. Tsy tapitapitra izay de efa izy nidaraboka tamin'ny tany nitako. Ndray fa pahana nga no mason'izany olona izany tsy mahita fa bevoka Intso Ary izy zany olona tsy vaniny izany. Raha ny fahitako azy aloha de tsy nisy firaraina an'le marary akory. Nisy niantso tamin'ny telefona mantsy izy taoriana kelin'izay de avy de lasa. Raha maninona Intso de tsy hamelako izany olona izany. Sady tsy mandray andraikitra no mbola tsy mihevitra ny zavatra ataony akory. Mino aloha fa olona fantatry le zandrinao izy ka. Efa nijery azy tany nga ianao? Mbola tsy azo tsidihana izy hatramin'izao. Niteny tamiko fotsiny le dokotera fa hoe mila fandidiana izy fa tsy ho tafavoaka mihitsy ny le zaza noho ny arerahan-dreniko. Betsaka loatra mantsy ny raha very tamin'izy le nianjera. Fa nga ho teraka izy? Angamba. Ndray vao 7 volana angeny kibony Intso zao ahoana koa ny ampitombona fa ho teraka sahady izy? De asa reko. Miandro ny vaovao amin'ireo mpitsabo tsika vao afaka mamantatra ny tena zava-misy eo Ka nanaona teraka vavikely? Zany arabainy zany ianao ko. Misaotra. Otry ary tao tsy faly akory ianao nefa ke vaovao mahafinaritra zany. Ka natao anaty couveuse le zaza no izy teraka tsy tonga volana. Moa mila raha maso akaiky ihany koa ny fahasalamany fa manana olana ara-batana izy. Zany ve? Mampalahelo zany. Ary ndrininy aloha nanaony? Mbola tsy mahatsiaro tena hony. Zany? Ie. Ary sao de tokony hamonjy fodiana amin'izay tokoa aloha ianao Tsy maninona nge? Sao de mitaintainao rehefa de amanjanakao mantsy tsy mahita anao efa hatry ny omaly. Tsy ho hoe sanatria mandroakanao aho fa isorako anao be deabe ny rehetra vitanao. Ka ny olona nikarakarana kosa ve moa mbola tsy tamasina ahoana akory de efa ody sady aleo mba hitazana de hoe raha-basy fotsiny aza ka azafady mba omeo aty le taratasy ividianako an'le fanafody teo fa ianao mijanona ihany sao de misy ilain'ny dokotera tamiko ako. Ty ary de ino ny oka ihany fa misy vola ty ka zay fa lasa vetivety aloha tena manao tandrevaka mihitsy ingely isan'izany de ahoana moa zany raha memenina any amin'ny polisy any iny?
zao de mila manao ny fikaroany lisany azo tsy maintsy ataony lisany zay ahitana niny androany de androany any ka zao misy ray na roa miambina azy lavitavitra eo amin'ny vavadiny commissaire de police de ataovy zay tsy dirany any raha vao taza ny lisany izy atso fotsiny ary avy eo mahazo vaovao mahakasika azy lisany avy de vitao mihitsy zay ary aloha fa misy iny hony votsotra ao nengely raha mily mpiandro vavadiny ranary tena manaonao foana mihitsy ry zalahy io ka zay olona raha iny veranga fa nahoana hony tsy haiko fa tsy maintsy atao zay ahitana niny androany de androany any ratsy zany de vaky batsilana any amin'ny polisy any avokoa no natao ohatr'izay indrindra fa nandoran'andranary tao tranony maly reny oay zany tsy ho tratra eo iny sady sa manao an'izany iny hitolo-tena nga sady efa nyrahonako mihitsy angizy ny sy ho bebelo maly reny raha vao misy resaka mipika any amin'ny polisy momba n'iny raha ino de ny fianakaviana rehetra mitetiteteako ataoko kotoza tsy maintsy nanatona mpitsapy zay na de tsy sanaka any amin'ny hopitaly azy betsaka loatra mantsy ny ratra nahazo azy ka natorana azy maly reniko anjaran'ny zareo manotandrevako ireo no mitady hevitra ikaroana ny hevitra rehetra isamborana an'iny tsy maintsy tiany ho ka vita zany zay mivaly fatinao efa niverina amiko aloha zao ny akamaroan'ireo arinan'ny ray aman-dreniko na de hoe tsisy rehetra nipotony le tsy valiny efa any amin'ny varotsy mifody reny ary vao efa n'izy ireo tsirary avy zay ko ny rahan'izy ireo ny sisa tsy azoko lasa lavenina toa angaranary ary efa nandre vaovao momba ny aintsonga ianao aleoko ny anaraka andrainy any nampamononao koa nga izy ny manjo azo no amono azy fa zao aloha tsy fotsiny aloha monsieur riva androtsaka n'ireo vola ireo any amin'ny banky indray eny ireo volamena sy ireo entana sarobidy ireo ny mbola ajanona misy azy eo ihany aloha rehefa milamy manontany hita eo ihany zay anaovana azy ok zay atao amin'ny fomba hoana ny ilazana amin'ny aintsoa fa maty nisy nandory tao an-tranodry zareo ny datany na ny fomba ilazana aminy fa malemy tsy afa-metsika eo am-pandriana ny zanany ary efa makarary loha fa maika moa fa zany fa nga efa natsiaro izy ka efa natsiaro izy ozy le dokotera teo mamindra azy any amin'ny efitry marary amin'izay ry zareo ao ay kosa rehefa tsy maninona aloha izy de efa zava-dehibe zay tsy fantatro ao marina aintsoa sy ny fiainany talohan'izao nanjoa azy zao anisan'ny tsy nahasalaman'le zaza tao akipony ny alahelo nandritra n'izay nitondrany voak'izay fa ahoana ry lovasoa tantara lavabe ny amin'izany ry Michel ineny fa miantso indray ilay dokotera azafady angery Michel mba avy teo vetivety ty fanafody ty fa adiniko izy teo za tonga de anaraka azy teo fa mety efa azo tsidiana angam'izay aintsoa tiany vola azafady tsy maninona ka lasa vetivety ary aloha aiza moa le dokotera teo riny kaika iny fa merika amiko de miditra any amin'ilay hevitra manoloana azy teo ao angamba zany ny hevitra aintsoa fa aleo tonga de miditra manaraka azy any aintsoa lovasoa aintsoa fa alybe afa mbola mahita andretoy izao za koa kifaly ary aizaka iny zanako salama tsara izy fa mbola nikarakarain'ny dokotera ao aloha ka efa nanahoana kindry izay efa tsy de manina ka nikibiko fotsiny ny tsaroko marary le nandidiana indry zany fa tsy misy atahorany nandidiana nididiny indry fa tsy tafavoaka le zaza no ndrireraka loatra ary eoko izay aloha fa tsy tokony mbola andreran-teny resaka be loatra ngendry makaina aloha mba henony dada veka izy ao manjoa zao efa mba nitsidika taty izy mbola raikitra amin'ny asany aky izy fa efa nivezivezy ny jerandry teo foana ihany ay kosa
tenenako izy fa tiako foanana dia nanao andreny tamanda aza sy nanao ahoatra izao. Tsy misy anakosehana mampianakanaina dia ho any amin'ny fitsarana aza. Raiko foana izy. Tonga indrindra sy ny ranomaso efa nifona tamindry izy nandritra n'izay ndry tao anatin'ny tsy fahatsiarovan-teny izay. Aroako izay moa Iantsoa ary matoria mihitsy aloha. Ao, zahay matoria amin'izay. Mangidy loatra ky ny fiainako ry Lovasoa. Mafaitra noho ny mafaitra. Aoka izay ry Iantsoa. Raiko maty noho netreketraka ny tsy mataotody. Tsy natreako akory na dia nanitrehana ilay vatana mangatsiaka sisa tsy lany ny afo aza. Ny zanako dia malemy tongotra tsy ho afa-mihetsika sy tsy hahiteny akory. Efa lahatra kireny ka tsy azo hitoviana. Mafy tokoa aloha saingy atao ahoana moa ny fiainanareo mianaka banjinina. Eny, tsy sasatra kiary Lovasoa no misaotra andry foana. Tsy mba namela tamin'ny sarotra izany ndry ninina fa teo foana. Raha tsy nisy andry ngamba nandritra ny janonako teny amin'ny hopitaly ireny dia efa tsy fantatra koa izay nefarany mianaka. Fomba ahoana moa kino amelako andry hiatrika irery an'izao manjo andry izao tsy ho vitako velively izany fa tsy maintsy manao ary mbola misy ihany koa ny azoko raisina. Mifanohatoha tsy ho laveny foantsika fa za matahotra. Dia misaotra kea. Efa mba nahareny mahakasika andreny lozana anjohan'ny dady ireny ve kindry? Enona dia ireo navandoza ohatra? Tena mbola tsy nahino aky izako. Fa nisy fotoana tokoa ky nisy rangahy izay tonga teto nitady andry Fa rangahy izaky? Izy aloha tsy nilaza ny anarany fa niteny fotsiny izy hoe hitady any Aintsoa zanakingaranary hony. Dia indry moa izany mbola teny amin'ny hopitaly. Mba iza re izany fa ohatrany ahoana kiny endriny? Rangahy mainty fihodirana izay izy. Dia fotsy manaraka ny volom-bavany koa ny volon-dohany. Efa somary manjokojoko raha ny endriny aloha dia efa mananika ny ngamba ataoko hoe eo amin'ny 70 taonany io. Tena tsy mahatadidy olona toy izany mihitsy aka. Izany? Iza re? Fa inona hoana kiny lazain'le vaovao teo mbola eo ampikaroana an'ireo andianjola nandoro ny tranony Ngaratovy Sanranary mbola nalasa izay hono ery zareo eny dia inona le ayaina teo ka hoe misy fandraisana tamina faty an'Andriamatora Abeza Bernard hono satria zareo samy mpiara-miasa ihany raoko. Any entsikaloka dia gagako tsy fantatra zareo angafa efa voatsesina volo ireo olona ambonimbony hitondran'zareo fitarainan'ireo. Velao anao fa rehefa tsy ahita mangirana ve tsy hijanona ihany izay mihitsiko ary nanjavinay zaho aly rangahy mpiandry vavahadin'ny Ngaranary toa tsy ray matiny tsy ray velona ihany koa. Ka tsy fantatra na ny levinaiza fa tsy sanandombaravarana tany amin'ny polisy mamy angeniny any angamba maty matoa tsy hainona tsiotsion-dresaka akory nandritra an'izay na ity Aintsoa aza tsy fantatra hoe aiza izy zao. Indray any amin'le namany mihitsy iny teraka mantsy izy araka ny lazainy zalako. Ka mbola mampanara-maso azy ihany ianao hatramin'izao. Efa vaovao-taoriana an'le ny alany hopitaly aky izany sao dia antarana sarotam-pialo indray fa izay tokoa ry manda. Miteny an'izany ihany ianao. Meno indry ary ahoana amin'izay ary hoaly efa nambina petraka ataoko fa efa vitanao avokoa izay mivalifatinao ary efa migalabina amin'ireo arenan'ny tsiriritinao tamin'izany ihany koa ianao ankehitriny. Tsy adiniko kireny fa aza matahotra. Tandremo ary anisany nanampy abetsaka tamin'ny fanatotosaka amin'izany koa ndrika tsy hotsontsy ny aviko velively. Tsy misy atahorana mokatra intsony ankehitriny ry afery ireny ka malalaka amin'izay ny lalantsika. Tsy ho ela dia ho tanterahana ny rahantsika fa aza matahotra. Tena marina. Eno
miandry ny avy tany'le tranontsika vovotsiny de tonga de mamantana manao vola tantely ihany amin'izay eto tsy ho androko sahady fa zao asaivo mandalo aty reny ekipa nytomi reny raha pitsoriva fa alome famomezana ho fisaorana ny zalahy sady nahafinaritra hatrany amboalohany ka hatrany farany ihany koa moa tsy ny fiara-miasa ka tsy tokony faranana maina amin'izao fotsiny mila tondraka makotokotoka izany raha pitso marina tokoa izany fa tsy aty fa tokony ho ary amin'ilay trano mahazatra fivoriana ry ihany sao de misy manara-maso ihany mantsy ohatra ka aleo maalina ihany mety mihitsy aky izay amin'ny enina ny fotoana any izany Monsieur Michel, manao any ianao? Salama tsara ka, ary ianao? Toraka izany koa ka. Inona vaovao? Elaela tokoa izay miala tsiny tokoa fa somary mbola raikidrekitra dia tsy nahatsiditsidika atrony ka efa nanahoana aloha ny fahasalamana zao? Salama tsara ka. Ay kosa ary ny zazakely ohatry ngatsy mba litana izy ka salama tsara ihany koa fa atahorana amin'ny antsika dia najanona any an-trano lova sokoa ao afaka mitaiza azy aloha ay kosa zazy zany fa ilozako ary aloha ianao fa mbola hamonjy rendez-vous aman'olona ioko sao dia ataon'olona tsy manaja fotoana eo sady mbola tsy tafiditra miasa kosa teo ay fa mba ianao moa mbola tsy hanasaka sa hoe voaraisina tena mbola eo am-pitadiavana mihitsy ka zao mantsy vao mba afaka manao an'izany fa efa mba tsy dia manahirana tsony le zanako ay dia efa nahita nefa izany ka vao eona amin'ilay lehibe sy anatitra fangatahana aryka fa tsy tianao nga raha hoe miasa ato amiko ianao ka tsy dia ampy ihany mantsy ireo mpanatitra sakafo ato moa le mpandray olona io koa ohatrany tsy dia ampitra kefy zany ka tsy haiko raha hoe mety aminao dia anao no soloko azy fa izy ajanoko serveuse ohatrany asany teo aloha ihany ka tsy maninona nefa feza tsy maninona izany raha mety aminao ka izany hoe afaka manatitra dia mandeha ty amiko ianao na raha mpitso ihany aza tsy asakana anao anatitra ny fangatanao efa vonona amin'le efa noeritreretinao ihany anefa izany raha ohatra tsy azoazonao ny ato dia tsy olana mihitsy afaka mifindra ihany ka misy mihoatra n'izany indray moa ve asa avy hatrany dia mety amiko izany ka maraina ihany dia tonga eo fa aza matahotra ianao eny ary izay fa raha pitso izany dia mankasitraka anao sahady tsy hitako tsony izay fomba entiko isaorana anao fa tena manampy afoana ianao mankasitraka indrindra re fomba ihany reny manampy fa tsisy tokony isaoranao izany ilozako ary aloha ianao fa tsy maintsy mandalo any amin'ilay olona ihany na dia izany aza veloma ianao fifaliana kely neny ay vendrika ato ary aizaka itaty ao an-dakozia ay ve tro ary maninona ndry maninona ny zanako oay maninona ty oay tena mifaritra be tokoa andraso alova neny zay ary aza mitomantso moa ny zanako ao fa vetivety io dia ho sitrana efa tonga ato ndry vao tonga teo nge ay andray ary fa maninona fi tomitomany voaketsany ty vikely ty taony tanany dia tsy hainona ny nanaisotra azy azako tokoa aky ary tsy tsikaritra akory tamin'izy nafindrako teo ka ty zavatra ty mihitsy ankekiny diso fipetraka tafiditra ny foana ny tanany raha voavariana kely iny izy fa fatorany eny aky io rehefa avy eo dia amin'izay dia tsy mihinana ny tanandry tsony
Ary afiaritrotroko hoe ave Ary mahafinaritra kely aky ity tranonareo ty a. Zany Ohatra mbola zatra an'le teritery tary ihany andraindray. mba afaka hofatrana aloha raha mba ato hoe trano famatananay raha sendra misakafo hariva ty amin'ny vilona ty nanamboarany dadasy ty fony ny fahavelony isininy. So ihany fa mba tsy fantatry le jola hoe mbola any ty fa raha tsy zany angamba dia efa nidorany koatr'izay. Ny orinasa azy efa reny nanaovany sasany azy ka. Tena mafy tokoa akika. Fa mino aloha za fa tsy hanelingelina antsika tsony izy ireo e. Engany ary toa tsy nandalondalo tsony mika tato ato Dia tsy haiko aky fa toa mbola misy asa manahirana azy ono. ary ndrarahanareo amba ho viny. Mainka anao fetika izay sy fia kely sahoana kiropiso kely Tena mbola tsy haiko aky ny hevitra mika momba n'izany a. Mbola manangom-bola hono izao fa rehefa vonona mamina vinany rehetra ihany dia izany foana. sy efa tsy ho ela ihany zany matoa efa misy fiatomboana ka. Arono aky mba nanao ahoana izay manda. Ela izay tsy nahinoko ny momba izay. Avela hoe sy ny fiainana akio any a. Efa niezaka nanangana ny mandam-pitiavany orina tsara ihany fa narodany foana. Narary tokoa reny saingy efa manana herin-tsaina handresy ny fahalemeny foko ankehitriny sady efa manana fifaliana ampitsika lalandava koa. Samominy kely Marina tokoa aky izany. Na zaza angeky tsy mahay mity ohatra ny tiavan-driamandy reny. Tsapako tokoa reny na dia tsy amiko aza ny antefany. Nefa aky dia mbola reny ihany no nataony. efa haiko aky ny nanadino azy tsy kelikely izao na dia hoe tsy hakosika tanteraka aza. Ampoa fifaliana. Ampoka ho ahy izy na dia tsy tomombana toy ny olona rehetra aza. Efa natolotro anjanany avokoa ny fitiavako izay natositosin-drainy ankehitriny. Dia inona ny vaovao lova soa? Tsy hitahita mihitsy nareo tatato izay a. Ao ihany re. Somary sahirana amin'ny asa dia raikidraikitra. Ary kay nareo efa nifindra ty amin'ity trano vaovao malalaka be ty a. Mahandroso kosa izy izany ko. Tsy hita fa mba nanitatra kely notohizana ny trano fikoranana io mantsy le izy dia mba natao izay metimety azy ko. Tsara ka, mety mihitsy. Fa ny tena antondriako tokoa Monsieur Michel andeha ampitany afatra Intsoa. Tsy salama manko fifaliana kely dia nitondra azy nakany amin'ny dokotera aloha izy fa tsy afaka hiasa androany. Tena miala tsiny indrindra hony. Ay ve, dia naninona izao raha niantso tamin'ny telefonina fotsiny dia vita fa tsy dia tena hoe nisahirana nakaty mihitsy Ka mba sendra hanatitra zavatra tsokoa dia efa lalako ihany ty. Mbola iantso anao eo foana izy ka. Tsy manino izany fa saiko raisin'le serveuse iray eo dia io indray aloha izany ny asany mandra-pahatongany. Mirary fahasalamana ho an'ny fifaliana kely re. Dia misaotra betsaka rehefa dia atao tsara laza ny afatra. Ary izay ary aloha fa ilosako ianao Misy zavatra naterin'ny olona izay tokoa hoe omena ny Intsoa. Fa zavatra inona hono izany? Andraso fa alaiko vetivety nge. Izy raha teo izany tsy tonga ihany fa avy dia omeko anao ty le izy rangaha efa nahazo azo taona izay no nanatitra azy ty tetiko. Fa iza hony? Tsy nilaza anarana izy aloha fa ao anatiny ao no anaran'le mpandefa dia misy clé USB ihany koa ao anatin'iny valopy iny miampy taratasy. Izay ihany aloha ny zavatra mbanambarany. Zany misaotra fa voaray ty ka. Izay ary aloha fa mazotoa ianao Ary iny ty mampitomany andry. Fa inona daholo kiny raketiny ny taratasy sy le clé USB teo iny? Tsy vanina. Tena tsy vanina. Ny inona?
afatra avy tany amin-dramily mpiampona amin'ny vavahadiny dada taloha iny. Izy kay tsy maty akory. Dia inona ny nambarany? Fangamoky tsy anisan'ireo karoan'ny polisy fa niraitsy kombakomba tamin'iny raharaha iny koa izy noho ny fanjavonany hatramin'izao. Miveriny zareo fa izany tokoa tsy nahitana azy. Saingy nazavainy tsara atao anatin'ity taratasy ity fa tsy piraitsy kombakomba tamin'ireo jiolahy velively izy fa nalainy zareo ankeriny fotsiny. Saingy tafatsoaka. Noho ny fampiorohorona nataon'ireo jiolahy azy nefa dia tsy samby sy mivantana sy makany amin'ny polisy akory izy. Raha azoko tsara izany dia mahafantatra tsara an'ireo olona navandozy izy. Fantany tsara mihitsy. Ary voarakiny ato anatin'ity clé USB ity ny ampahany orona tsara tamin'ny nanafehandreo jiolahy zareo. Nezahany nalaina ihany mantsy ilay caméra de surveillance tamin'ireo jiolahy mbola variana ny taona nientana tao an-trano taloha nandorany zareo azy. Fa angatsy nanao saritavy ireo jiolahy no hoe fantatra na dia izany azy. Tsy haiko na nasesi-doza na ahoana fa miraikitra amin'ny video io na nisoran'ilay raindahany any saritavany taloha nanamperany ny entata. Dia fantatry indriva ilay olona ki? Manda. Iza? Manda ho ary mino afanavala le mibika ambavy tamin'ny sary teo akaikiny fa ny sarina mantsy ny endriny. Andray? Dia vitany Manda ve aky? Vitany tsara mihitsy. Ary tsy ho ela dia ho vitako ihany koa ny hanao azy ireo toy izany. Aintsoa? Toa mangingina fa tsy mety aminao nga le nindramiko aty ka. Eny efa nitereko ihany no teoko. Azafady. Aintsoa, mba fantatrao moa fa satroko foana nge ny fanatitava aminao e. Tsy haiko fa ohatrany hoe banga zany ny fiainako raha voalavitra ianao. Ngamba eny tsy hoe angamba moa zany fa tena tsapako fa manam-pitiavana anao zany tianao ary Aintsoa. Mba efa namakafaka lalina ve ianao talohan'izany? Tsy hoe voan-drano na omaly fa hatramin'ilay fotoana nitondrananao teny amin'ny hopitaly mihitsy nge zany e. Mialatsiny ary Michel. Lalina loatra ndratrapokona velan'ilay nanolorako azy talohany nahitanao ka mbola mangadiady amin'izao. Mbola tsy manamorona ny anolatra akory izany ankehitriny ka na isaina fitiavana azy atao tsy mampiteherika akory. Eny tsy manome tsiny anao aloha saingy tady teo fa tsy hitovy avokoa nge ny olona rehetra tsy hoe manatsara tena fa efa mba nandalo izay nilalovanao ihany. Noho izany ihany koa nge no nahatonga tsy mbola herika fanambadiana hatramin'izao e. Nefa ohatra ny nahita ny fanafodiny ankehitriny raha ny fanojo taminao re Aintsoa. Tiako ianao ianao sy ny mombanao rehetrarehetra re Aintsoa. Eny voaraiko izy zany fa aleo andeha amin'izao e. Tsy manitsoka ny fanantenanao any, tsy mampiempona fa raha lahatra izany tanteraka foana. Eny ary za koa nge tsy manery anao amin'izay hevitrao fa efa fantatrao aloha zay ny atao poko e. Aza matahotra fa tsy hampiova ny fifandraisana efa nisy teo amintsika izany fa ataovy ohatry ny teny renao nentin'ny rivotra fotsiny izany. Tsy levona akory fa maniditsidiny eny foana e. Misaotra ny fahendrenao ry Michel. Dia mbola mamerina ny fialan-tsiny raha mbola manampitrotraka ny tratraponao efa saiko mba hanolatra nefa toy ny tsy fankatoavako ny fanirianao indray. Mitondra fahasitranana kely ho azy zany na dia zany aza ka. Ohatra nisy entanana nendriny ala mantsy ny tao anatiko raha vao nahalaza an'izany taminao mbola afaka manampy sakafo ianao aloha Okizay fa efa vokiaka. Misaotra anao fa mba misy zavatra angatahako aminao ry Michel raha mety. Hoe ahoana ka? Mila ny fanampinao fa tsy ho vitako rery le iziko. Fa zavatra inona ki zany? Dia tsy mba malahelo an'io zanakindrio akory indrina dia nitondra faharisena ho andry aza ny fahatongavany tsy fidiny teto an-tany.
tsy hoe zaza-tsindriana nke fifaliana fa sitrapoko mihitsy ny nampisy azy e. Porofony fitiavako any mandy izy. Noeveriko ho tady amatotra bebe kokoa ny fitiavana ihany koa saingy indrisy maninona ary indriny manangana sahady ny rindrom-bato isarahana aminy. Fa manangana rindrom-bato isarahana aminy ahoana moa kia? Fitiavan-janaka ve kia mihoatra andreny atolotra azy ireny a? Saingy izany ny zavatra saindry atao ankehitriny. Tsy mirarano momba ny hoaviny akory ndry fa ny ampim-pomafanandry hitondra loza foana ihany no ampahandry ao an-tsaina. Na nisy andreny disadisa na mpisarabazana na ireny aza teo aminay sy dada, tsy nampiovany fitiavako amin'ny maraiko azy ireny. Mamikoatra ny fitiavany zanaka ny ndraindrehetra ny dadako iny. Afaka maneho ny heviny amin'izay momba tokoa izy, ary manana lalana andazy edy sitrany satria izy no nahitako izao mazava izao. Eny e. Fa raha naneho izany heviny izany ve izy dia ho kapaina tsy iriry eo ambonin'ny tany intsony ny ainy. Na zanaterany aza tsy nankahala azy fa mafisan-dony entiny fitiadala fotsiny ireny nataoko tamin'ireny. Ka tsy tokony ampitombo ny olana efa misy tsony ndry e. Maninona zao raha aterindriany amin'ny polisy fotsiny ireo porofo ireo dia omenany zareo ny fahefana? Tsy apiditra polisy velively amin'izao raharaha izao a. Matona anao dia mahazaka. Tsy hoe tsy tiana ny ana koa ka atao amin'izay itiavana azy. Aina solo ny aina. Tsy moramora nge izany e. Karaha sanatria moa izany ka misy zavatra anjoandria amin'izany dia mba ahoana ny fieritreretandrian'ny fifaliana? Tsy hoe manilika sahady afa ilainy eo amin'ny fiainana hatrany ny fisindry tena reniny raha mbola azo itofiana ny tsy hahatanteraka izany e. Mino afa tsy tokony hampatsiahivina ndritsony izany. Matoky andria, raha ny famaliako faty no andro andozako ny tany dia tsy mampaninina azy zany. Entso a, mbola fitiavako andry no itenenako andry sy ampamina vinako andry ny zavatra mety hitranga noho izany. Tsiry lova soa. Tiako foana koa nareo sy fifa za tsy maintsy mamaly faty. Tsy maintsy vitako ny valifatiko. Tokony hanomana momba na rahantsika amin'izay kitsika fa efa vita angely trano e. Zany veky. Tsy maninona mihitsy e. Dia oviana hono ny finafinainy lahanaovana an'izany e. Fa tsy eto aloha. Tsy maintsy any amin'ny tany razandry dada ihany. Vao maika tsara. Aiza moa le calendrier teo? Ty Hitandry. Rehefa mariako anaty boribory eo le izy. Eto tsika miala eto. Dia eto no naovana vodiondry. Ary eto indray ny soratra sy ny mariazy. Ka ahoana mety amindry? Zany hoe afaka roa volana Zay zany. mihitsy akia. Everiko fa vita tsara mihitsy ny trano amin'izay mba hivatanantsika any. Manana aloha fotsiny ny entana rehetra dia mba trano volona nanaovantsika vola tantely. Tsara fipetraka mihitsy akia. Papa sy mama fotsiny zany mila mpandrenesina mialoko. Tsy maintsy ihany mantsy amin'ny voalohany vao makany an-tanindrazanareo. Marina izany ry navalina. Fa hono nanahoana tokoa ny momba n'le afera nahatratrarana ny Tomi e. Nidoboka le riko. Zany ve? Iny koa ange tsy mahay mionona. Soa ihany fa afera hafa nahatratrarana azy a. Fa ny atahorako fotsiny sao dia ampifandraisany zareo tamin'le aferany rahantsika reniko. Mino afa tsy baradaka an'izany izy ka. Tsy maintsy ataontsika aloha izay afaka azy any amin'ny tia mitoraka ity. Le ry mantsy no isan'ny vy nahitana sy angadina nanatotosana n'ireny asany rahantsika ireny. Marina aloha zany e. Raha pitso ihany dia resaka amin'ny inspektera fa aza matahotra indrina. Ay. Fa fianakavianareo avy amin'iza moa zany izy. Ny tena marina tsy misy fifandraisana ankoatra amin'ny mampinamana izay e. Efatra mbola kely io. Tsy afeniko anao aloha fa efa nisy fotoana izay niaraka e. Saingy mifandray foana na dia nisaraka aza. Kosa. Dia izao mifanampy foana izay raha vao misy olana ny anankiray. Indrindra moa fa momba zany e. Dia eo foana izy. Fa mandreraka aminy anie dia tia fahamafisan-dohany ity e. Efa impiry any teny azy nanomboka tamin'ireny nahavitany remission antsika ireny mba hanajanony an'ireny asa reny amin'izay fa
mbola manofana io ihany izy ometsika sansa aloha izy amin'ity ndray nitorako ity arakaraka ny fanapahan-kevitra ao raisy ny orina an'izay ndray fa zao ke miomana tokoa fa raha pitso hamonjy fanasantsika aizy io mba surprise fa tonga any ry mahita azy miomana fotsiny de zay ko manina moa raha miara mivoakotsika raha riva mijery akanjo kiraro entina amin'izany mary azy angalo sa inona le tsy ngeritona nahaterahany tsy ngeritona naterahany izy akay tonga any ry ho a mahita azy Manahoana ianao madama? Salama tompoko. Ahoana ninao zay Saika hitady any aintso azafady. Kiala ratsy tia kay. Ahoana ke fahitandry ary very mihitsy kiala. Mety tsara zany. Fa inona koa tia manova endrika ty ratsy indrino mety koa ange tsy nahalala-ndry akory ahy Ain'le madama marina no nanova tanteraka ny endriko fa inona nefa aloha ny antony izao amin'izay amin'ity andro efa ho maiziny ity petrako amin'ndry kely aloha fifaliana. Misy fetika any ampiasana amin'izao alina izao mety ho alinalina vao tafody. Tsy maintsy matoro ihany fa raha sanatrika tsy tafody dia miantso andry ihany mana amin'ny zavatra tondry sahady ary aintsoka. Aza manafondry fa raha riva mitantara zavatra amindry zay anoroka ny zanako vetivety aloha dia manainga fa efa maizina ny andro. Amin'ny valo mantsy le fety no hanomboka. Mahafinaritra ato sady miavaka kely tamin'izay efa mivonjeko mihitsy ty fety ty ka noavoziny izy ity ka mahalalaka tsara koa sady ary teza moa no nahafantaranao an'ilay vehivavy tompopety teo namana mpiara-mianatra taminay fahiny iny koa zay aloha ny tompon'ity trano fanizany ity manaka atao tokoa ry zareo matoa mahavita manomana fety be toy izao na dia amin'ny fitsingerena ny taona naterahana ihany aza izy aloha dia zay fa no mihitsy ny ohatran'izao isa taona manasa mpiara-mianatra betsaka foana koa izy ka izany tsy nanadiny miana dia efa hoe tsy mifandray betsaka toy ny talohantsony azy zay zao izany mba promotion mahafinaritra sady mba hasendra fanena teny an-dalana mantsy zay herinandro lasa zay dia tamin'izay nanomezan'ny fanasana mo ndry fangay ianao mbola mandray alikola foana kely fotsiny atria oui allo ay okey raha fa ho avy fa ho aiza tady avetivetika eo ambadika eo fotsiny ro promanay teo reny tsy hoe la fa aza matahotra le tandre mivariana any ary Manahoana ianao mademoiselle? Olo tia manda moa raha tsy diso ie izy indrindra navaly valy mafantatra. Katerina nama Miriam koa mpiara-mianatra tamin'ndry manda taloha mo za koa faly mahafantatra anao andranko izay Miriam mitsangana akaiky ny varavaran-dry miangavy anao hono izy mba hanantony azy vetivety fa misy zavatra tolony andry Somanda dia miandriky le izy dia tsy afa-mihetsika eo fa mialatsiny hono manahirana kely ay tsy manina ka vetivety araky da nafandraziko eto ndry ary aleo ararako ato anatin'ny vera nefa misy ranom-boankazo ato amin'izay dia fofopana foty zay efa nalefa n'le didiko zany nera reny fa mitsangana mandita olo koa ny olona ka manako na tsara zay ary aleo mody mipirina tsara amin'izay ka manda koa ky dia elaka nefa nilaza fa ho vetivety ihany nampitondra ny an'ity taoko ty koa ary ako tia manda be mihitsy ano misotro an'ity zany nefa izy efa tsy dia mandray tsony loatra aloha amin'izao ao araky ataovy
andrasa aloha taperiko vetivety ty averako ty. Ao rakia so ihany ndry fa eo fa mangina ihany za ioko. Zany misaotra kia. Ary fa maneno ndry tona vesatra tamiko aky zany lohako zaniko. Ay manjavina be koa zay zavatra jereva masoko. Mba soe ky manda zafaty a. Ay misaotra betsaka Michel tamin'ireny fanampiana lehibe nataonao tamiko ireny a. Tsy tanterako ireny raha tsy nisy anao a. Fa ahoana aloha inona no tena tanjonao tamin'ny famonoana n'iny vehivavy iny Rentsoa? Mbola ho fantatrao ihany zany. Dia ahoana raha hoe nisy naharaka ka hoe fantatry ny mpitandro ny filaminana indrenika? Mino aho fa tsisy alala afa-tsy anao rery ihany ny endrika sandoka nosalorako tamin'iny andro iny. Manange tsy nahita modina tsonao iny izy dia iny voaka iny. Le tokany menao anna valako tsy nisy poizina fa tsy le tamin'ny telona ihany. Izy tokony anaovana fanadihadiana nefa tsy nahatentsony iny fanangina mandrakizay. Aintsoa, fa naninona ka ianao dia lasa nitafy fankalana ohatr'izany? Tena tsy napoziko hoe ianao mihitsy no havita handatsaka ny olona na dia hoe ankolaka ohatr'ireny aza mariny. Tsy maninona na dia hoalana no izany koa za fa ny valifatiko tsy maintsy fitaiko hatramin'ny farany. Valifaty ahoana Rentsoa? Ireo olon'ireo ry Michel nandatsaka ny aindraiko raha tsy fantatrao a. Mbola tsy nifarana akory ny adiko. Mbola fanomboana iny. Fa tena azonao antoka ve nefa izany rehetrarehetra izany ka? Tsy azo lavina ho aminao. Ananako porofo mazava tsara izany. Zany ve? Sady valifaty rososina mihitsy ny natotoko tamin'ny tovavy iny anisan'ny rivotra nanintsina ny any fahasambarako iny. Michel, mbola mila ny fanampianao a. So dia tokony hajanona amin'izay raha mbola fandatsahana iny olona Rentsoa. Fo tana mahafaty angereny marina. Mbola ny solony atsasaky ny ranodatsy latsak'izay ny fangiry firiny tao anatin'ny afo mbola tsy ataoko vita mora. Ny fositra izany rehetra izany koa mbola miriry ihany fa mbola tsy nibabo ny vitany akory. Omeny valifaty tsara indrindra izy dia voavela amin'izay nataonao koa ianao tsy hanova ninina intsony nge izany ry Aintsoa Tsy olona namotika ny androm-piainako iray manontolo izany olona izany. Aintsoa, hatramin'ny fiainam-pitiavako nahatonga n'iny zanako iny tsy toa momba natao ireny. Izany olona izany tena nahatonga izaka ny mafy eo amin'ny fiainana toy izao. Ka tsy vahaolana angeo any valifaty fandatsahana ina Rentsoa maninona raha tolotra ny manam-pahefana izy raha tsy azo lavina tokoa ny porofo any anao efa natomboko ny aka tsy maintsy ho faranako tsy maninona na tsy hanampy antsony azy ianao. Izay iray izay andao an'ity tany ity na izy na za. Tena mafy loha ianao Rentsoa. Mba efa nieritreretinao moa ny vokadrany raha toka tanteraka tokoa izany rehetrarehetra izany ka? Aza sakananao tsony avy efa tongotra mbe-andakana izany fahavononako izany. Manatona polisy raha te-hijoro vavolombelona ianao. Miangavy aminao nefa aoka mba horiana ny vinavinako ny anaovanao an'izany. Tsy maninona fa vonina tsara amin'izay fotoana izay. Aintsoa, amin'ny fomba ahoana moa no ahavitako an'izany ka? Asako. Dia tsy mbola mino foana ve ianao fa tsy misy tempon'ny foko afa-tsy any aminao ka? Eny vonina nampy anao foana raha izany no ampisindra tsikelikely ny alahelo mihotrika ao anatinao. Pozina ono nahafaty ny nahavalona diviza nefa nanapozina azy. Iza ary izany vehivavy mainty fihodirana mena volony resaka tamin'ny farany taoriana lenandozakazo kely iny tamin'ilay alim-pandizana iny. Na hery vaika loatra koa mantsy le pozina araka ny fanazavan'ilay dokotera nandray azy farany ka
tsy tonga teny amin'ny hopitaly akory dia efa tapotra ny ainy. Fa dia iza loatra ny tsy mahakasitraka ka nahavita nanatanteraka an'ireny. Sa ve nivoaka n'indray le ramilin-doza iny? Mino aho mantsy fa indrery ny mbola mahafantatra n'ireny aferan'ny valiny ireny. Nefa nahoana moa tsy zafana valy le? Sa ve mbola ho avy koa ny anjarako? Iaintso? Manao any manda? Manahoany ianao? Ianao miasa ato? Ie, inona no azoko atao anao? Saika mba hitady Monsieur Michel azafady. Afaka tsy asakadiny izy vao tonga eo? Ay ve, ka anovy zio ary aloha. Jura azafady eo. Misaotra kia. Ka mazotoary ianao? Misaotra. Fa nga ianao vao vetivety niditra ny asa tato? Toa tsy hitako akory mantsy tamin'le fety miry amin'ny tamin'ny herinandro. Ka narary le zanako tamin'iny dia congé Aintsoa. Mifona kia tamin'ireny rehetra niatra taminao ireny noho izaho ihany e. Tsy fananiko velively le nampianjerandre fa amoakan'ire fotsiny tanjoko tamin'ireny saingy solafaka. So ihany fa tsy nanaraka tamin'ireny ny haiko. Avitra somatsara ihany koa no zazany ny vitahiny avina dia matoky fa efa namelanao ahy. Misaotra ry Aintsoa. Be dia be ny zavatra tokony hifonako aminao fa fiheziko amin'ile hoe mifona ary mamela ahy. Efa namelanao tamin'izany rehetra izany ho azy za. Misaotra kia. Matoky fa efa nanenina tamin'ny nataoko rehetra ankehitriny. Fa zao tokory manda. Tiako ampahafantarina anao ihany fa zanakao iny nentiko tato am-boka nanositosianao ahy iny fa tsy zanak'izy akory. Zanako? Ino zanakao? Tsy midika ho iny zany akory. Vitako foana akory aza iny fa mba mampahafantatra anao fotsiny Zany ve? Ay manan-janaka. Mba afaka mijery azy ve? Tsy maninona mihitsy ka. Amin'ny lakamisy ho avy izao izy ny fehimerintaona. Raha mazoto ianao dia tongava fa izy fety kely ho karakarainay ho azy amin'io. Tsy maninona mihitsy ka. Fa nararotana ny ahitako azy ihany koa nge zany e. Aiza moa ny tranonareo? Raso tiany adresy sy ny laran'ny finday dia tongava amin'ny 4 tolakandro. Misaotra fa voaray ty ka. Fa hono lehilahy moa le izy sa vehivavy ahafahako hanomana fanomezana tolotra azy? Vavy kely. Zany ve? Raha tsy diso inona moa no itadiavanao amin'ny Monsieur Michel? So dia zavatra tokony azo atao afatra ihany mantsy fa taraiky eto fotsiny tianaoko. Saika anytany azy fotsiny aho momba ny raha nahafatenina valiny ka. Fa nga efa nisy voatazona na iahina ho navandoza sa efa fantatra mihitsy? Hoe izany vehivavy mena volo sy mainty fihodirana izany no aheny zareoko. Satria raha vao narary na valina dia nanjavona izy. Ay moa. Aizany tsy ho tratra eo izany Tsy misy marina izay tsisy eo izany ninona raha tsy natao. Ny mpanao ratsy koa tsy maintsy mandray mivalinasany na dia koizana tahaka ninona aza. Aloha andefa mbola misy fotoana vonjeko izay mantsy. Miverina ao ihany raha vao avy any. Zay fa mazotoy ianao. Ie, dia miandry ny fahatongavanao izay amin'ny lakamisy Aza matahotra fa tsy maintsy tonga ahy. Fanampiana farany aminao ry Michel. Ka inona n'izy fa vonona foana ka? Farany Eno ka lazao ary. Mila olona matanjaka sy ranjanana efa daha amin'ny alakamisy.
dia alefa izy ary zareo Zay efa makany an-tranonao izy amin'ny olaka misy io amin'ny rora tsy diso dia asay tonga tsirairay mandra-patongany amin'ny telo dia mba tiako koa raha tongany aminay koa ianao amin'izany fendretaona amin'io andro io mantsy ny fifaliana kely dia mba mangataka ny tsy asa ihany koa aloha ao fa ho avy raha izay ka ay fa mila manaraka an'izay mitranga fotsiny ianao fa tsy mila be fanontaniana sy taitaitra rehefa vita izany dia azavako aminao ihany izay tsy azonao ay ao fa ezaka rentsoa farany mba mitondra fiara fa mety hisy lanan'izany zay dia aza matahotra fa omeko valosoa lehibe ianao hoe raha tanteraka tsara ny zavatra kasaiko amin'io andro io tsy dia mila tambiny ange rentsoa fa fahapoako nge izany sady mety tsy hipetraka eto ntsony koa aho rinan'izay fa hoaizy ianao rentsoa andeha fotsiny ako anorom-ponenana lavitra ny titoerana n'le vonan'ny falivatoko ity dia lozanao zany zaiko nanavalina kosa ve dia velanao rereto ka efa hanambady izy tsy sanatria nary azy aho fa hanorina fiainam-baovao hafa fotsiny na dia tiana mantso ny araka tsy maintsy misaraka lalam-piainana izany eny marina izany vao rehefa aza atao toy izao miangavy re tsy ampahaferina nanaovanao akory izao zay mifatotra tongotra miantona avy any ambony sy tsindrotsindrinona amin'ireo fantsika be dehibe ireo fotsiny ve tsy ny ray ampaha-efatry ny zogaiko noho ianao velively aintsoa mbola averiko foana fa mifona ry ahy marary akia ataovy ao an-tsainao romanda fa fantatro avokoa ny raha tsy nampiarinao tamiko hatramibidika indrindra aza tadio fa valifaty izao ampiariko aminao izao valifaty eny fa avy hatrany dia vonoe ary fa aza mpitsaliana ohatro izao tsy baikinao amin'izay mahafinaritra mba nanananao andrana dia kely akory angadada tamin'ny kapohanao sy nandoranao azy satria ve za mbola niady aina teny amin'ny hopitaly no nataonao ihany dia hoe tsy hahafantatra an'izany akory mpamosavy mandeha alina aza misy mahita fa maika ianao izay jolahy manala sarotava aintsoa tena mifona akia oko izay fanjarako indray izao ny leony mandreny fonanao ka mba tsy vanina koa nge ny rainao iny na dia izany azy rehefa ianao ny tratra dia aza mandoto ny hafa-tsony ka na ino ianao na tsy ny dia anisany namono ny papa sy mamanko izy izay fototra nahatonga ny fiainako toreny maninona tsara izany tsy vitan'izany fa mbola ny bodiny aren'ireo ray aman-dreniko koa mba valifaty ihany koa ny namonoko azy dia tadio ary fa tsy niteraka vato makazo izy ka nampiofo ny valifatinao valifaty vaovao koa azonao raha tsy fantatrao dia izany nanapoizina ny navalina ary ho faranako aminao izany aintsoa dia ho vitanao ve tsy salasalana mihitsy na ny vitanao tamiko aza mba tsy napoizy kokoa izay nataoko anao izay ve dia mbola sanao ihany namitaka ka ianao mihitsy ny namitaka voalohany fa aza manadio tianao tsony ianao ny tianao ary manda ary tsy nahay nity afa-tsy ianao tsy nasiako dikany hatramin'ny teniny indraiko noho ny tsy fahafoizako anao navelako nanjakanao tanteraka ny sahampasambarako saingy indrisy tsy firaharahiana ny nasetrinao an'izany fampirafesana mba tambony ireny ka mba tsy zaka foko ny ege nafantatra fa niaraka tamin'ny teze iny ianao izay ny tena nampirisika anao an'ireny hatramin'ny valifatiko aza ay dia mbola ny ampy fanosora-potaka koa tsy vanina ianao romanda tsy vanina mifona ary aintsoa fa andray fa hoay fa iny ty ataonao hoe to lasantsy torako velona toy ny nanaovanao antata koa ianao aintsoa tsy mendrika anao tsony ny famelan-keliko mifona ho ahy mifona
dia tsy mba misy ampy-pitiavana kely tavela hitora fa mirapo atsony ve ao anatinao ao tsy misy tsy mendrika anao tsony koa ny fahavelomana. tsy aintsoa maty ahy maty ahy. fa inona moa ty nataonao? Aintsoa, tsy mety reny. Mialahy ianao e, miala. Aintsoa, impiro mo any laza fa tsy vahaolana tsony ny fantatsahana aina ankehitriny. Renjanakao nge mandy. Tsy ianao marina ny arahany fahoriana noho nataony olona io e. Na zany azy. Moramora ery no lazan'izany a. Ka ny lasa nge tsy iverinao ankehitriny velivelona dia ho lasa kitoza teo azy izy. Valivatiko izany fa tsy misy idiranao. Aintsoa, mifona aminao ahy. Aza lana amin'ny tsony reny ainy ha? Tsy hitako izay lingilinginao namono an'iny afo iny. Tsy fanonteny anao aho fa mila manaiky moro izay miseho fotsiny ianao. Ka tsy hamelanao anao an'ireny eo masoko tsony ahy. Raha fantatra hoe ho fanafody mahafaty ohatr'ireny aza nomenao an'ilay vehivavy indray mandeha tsy tanteraka ireny. Dia mandehana mandeha fa za tsy ho voasakanao izany na dia eo ambany fifehezanao aza. Lasa ianao mandeha. Aintsoa, lehilaviko ny faladianao e. Aza toizana tsony izay saika nikasainao teo e. Aintsoa. Velao ry izy hanala ny fony amiko e. Ataovy izay ataonao ry Aintsoa fa efa voninahy. Ary mangina teo koa fa mbola hiatra anao izany e. Tsy maintsy manaraka ny navalina ianao fa zataitra. Efa fantatro fa tsy hampaninana anao koa ry anao an'izany e. Tsy efa hitanao teo ve e. Nareo sy navalina ny fahavaliko ka tsy maintsy taperika koa. Fa ny tovavy iny nifositra n'andro teanao ny asambarak'oromanda. Rahavela ary Michel. Aza tazonina mafy toy izany ho an-tanako. Tsy hamelanao anao an'izany aloha e. Mba nisany namotika ny fahasambarako koa nefa ianao e. Mba jerao kely azafady Monsieur Michel le sary eo anatin'le akanjoko nisorona teo azafady. Andraso ara hoe. Ninona lazainao tsy hamafa ny fankalananao efa tafatsangana ao anatiko tsony izany e. Ay ty. Fa sarina izy? Eo atelo ny afokasika ny tananao iny ry Aintsoa. Fa ho ataonao iny e. Omeo aty ny aloha zay. Oui, allô? Tiako fantatrao nefa ry Aintsoa fa isany kosoka ny fanantenana nakiako taminao ny fahitana ny sary iny a. Napetrika ny heriko hanatanteraka ny valifaty efa mba naleviko noho ianao ihany. Fa sary taizy ty e. Tena tsy mbola nanorok'olona koatra ny... Tsy marina io. Tsy za io. Saingenao sy le Désiré io e. Sary namboarina io fa tsy za zany. Tsy miaraka ary mbola tsy niaraka tamin'iny DG iny izany a. Photoshop io. Talerao amin'izay ny valifatinao efa navita ny tsaro ve nefa fa tsy maty ny reny disadisa nandalo teo amintsika ireny ny fitiavako anao. Tiako foana nareo mianaka. Misaory ianao ny tompo fa teo Michel nanelanelana anao sy ny valifatiko. Eny misaotra anareo a. Michel Ahoana? Iko se fandrovana. Vitako ny valifatiko. Aintsoa. Eny manda. Eritrereto hoe inona tamin'ireny rehetra ireny ny valifaty farany meko anao. Mandehana dia aza elingelina tsony ny fiainako fa efa manan'olona tiana izay mianaka. Eny mbola mamerina ny fisaorana trany mitsodrano anareo koa mahitaza irina ary mazaho izay tadiavina. Zay fa velominareo e. Michel to mbola mianahana foana ianao sa tsy mino? Fa tsy napoizinao le fihetsiko teo. Ho averiko indray mandeha. Mba tiako re raha voaka ny molotrao ny antony.
Michel, Aintso, manaiky aho fa ity ianao. ity? Eny, ity. Ary inoko fa ho vitako ny anovany izany amin'ny fotoana ankehitriny amin'ny andro tsy ampoizina. Omeo fotoana fotsiny ary mila mifanampianao foana. Ka sao dia tokony mbola tsy zorizao mila zanao amiko amin'izany iny izany aloha. Matoky ianao fa tsy vadika intsony izany. Ampianaro ary Michel ity ianao fa izany mba faniriako izany ny valifatiko farany. Michel, miainanao foana Rentso. aza lavina ny teny izay nolazaiko taminao raha mba fanirianao ihany izany fa vao maika andratra ny foko ny valisoa lehibe indrindra tolotra anao ka raisom-pitiavana. Ianao nge efa tiako Rentso Fa zanao tahoranao tsotianao. Raha manda ny sakanao dia reny hitanao sy reny atao reny izy efa ny tia azy tamin'ny foko aho fa tsy tsapany izany. Ankehitriny afindrako aminao izany raha sitrakao. Sitrako tokoa Rentso ary ampitiavana ihany koa no niraisako azy fa aza miahiahy ianao. Anampy anao anadiny lasa ihany koa na dia tsy mora izany ary mahandry ny ovan'ilay hoe ity teo mity foana fa aza matahotra. Misaotra ry Michel. Efa nanaratsy mihitsy aho tamin'ny tondrandriany manda tamin'ny fiara niaraka tamin'ireny mpandimboky na be efatra ireny iny Ratsy Michel iny matiko tao. dia aiza izy zao? Dia tsy haiko tsony fa lasa fotsiny. Nasehoko teo masiny teo tsara fa efa nisolokan'i Michel ny toerany tato anatiko. Dia mino ve ndry fa ahavoakosika azy eo amin'ny fiainandry izany Eny, tsy ho moramora ny anadiny efa nisy teo aminay. Tsy andro vitsivitsy koa no alevina sady le fitiavana efa natolotro azy. Miezaka hamindry izany Michel. Tsapako mba misy fitiavana kely misisika ho azy mantsy atao boko ankehitriny. Tsy ampilamina ny fiainandry aky atao Marina ke izany miteny an'izany any tokoa ndry. Fa zaho aky efa nieritreritra hoe ho any ampitan-dranomasina. Nga? Hipetraka any? Hitsabo amin'ny fifaliana. Efa azoko daholo mantsy izao ny volan'ny dada tamin'ny orinasa sy ny efa nisoratra tamin'ny anarany tany amin'ny banky. Ny efa natota ho mbola kely ireny nampiasaiko ohatr'izay ireny. Sady za koa mino fa mbola ho sitrana izy. Dia ahoana izany ny rahanareo sy Michel amin'izany aky? Miandry ny fiverenany ka. Angamba tsy dia haritrany izay. Dia ilozanareo sy fia aky izany zako. Eny tsara tsodrano aky dia mahazo izay irina. Misaotra kia. Kaneka ho izany tokoa. Fa mpandrinesy ihany ana dia hoe any aza raha misy fiofandraraha aty. Indrindra ny aminareo simika. Aza matahotra indry fa tsy maintsy miandry andry zahay vao anatotosan'ny rahanay ka indry mba handravaviko indray ve kintso eo amin'ny andro malasako dia mbola sisika nefa mba tsy fidono andry. Kosa Za koa kia anao toy izany fa aza matahotra. Tsy manana raita-po afa-tsy indry koa. Samy lavitra fianakaviantsika teto. Ary nahatsapa fahasambarana tokoa nisy andry tsy nanary izay. Nananjoko foana ihany rehefa sambatra indry dia sambatra koa. Misaotra kia. Fa misinina? Fa misinina ho Io vakeo. Inona tovolahy iray hita faty irery tao an-trano na raina teo. Fa izy io? Maty izy. Fa maty naninona? Misy namono? Namono
tena kia na tena fangandry malahelo asindray tsy efa nikasana ho an'izany taminy koa mondry efa namela azy aho raha nyjanako foana iny kia ninina niatra teo amin'ny fiainanay dia efa nifaranana izany sy vitandriko eny fantatry fa manameloka andry ndry mbola mandatsa-dranomaso amin'ny fahafatesany mahatonga amin'ny teny toy izany mba ahatsapahndry fa tsy tsara ny valifaty miantra manaina tadidio fa namatsika sy ndry foana nge mandeha mba malahelo azy ihany koa amin'izay manjoa azy indrindra moky amin'izao hoe nandao zany ny tany izao inoko fa navongan-drano indray aza tsy nahalatsahandry io azy raha toa ka ireo ratsan-tanandr'ireo tokoa no nahatanteraka an'izany mifona lovasoa nentiny fokona fanany atezerana loatra dia nanao foana tsapako anefa fa mbola baiko ny fitiavan-dry azy tao anatindry no anton'ireny tsy laviko izany ny ty azy loatra nandratra mafy any nefa ny tsy firarahiny an'izany mifona aky efa nanenina tamin'ireny rehetrareny akehitriny tsy mitezitra indringa za fomba mahatsapa malahelo fotsiny inona tsony moa izany kino azontsika atao eo efa izay ny lahatra mifona manda efa namelanao tamin'ny foko tsy miangatra tsony aroaka izay Aintsoa efa manana fiainana hafa lavitra azy ndry io ny kolokolo iandrombona tsara toy ny nandry azy sisy io fifaliana tandindo no fahatsiarovandry azy eo amin'ny fiainana omeo an'io zanakindry io ny ampim-pitiavana azy sisany tapikitra tao am-pondry raha mbola misy aroaka izay sambatra akehitriny fa manana anao manana anareo mianaka moa zany za koky matsiaro sambatra fa niarana nonina nieny taminao malala ny foko teo anatrian'ilay nahazy nampiny fasitrana ny fifaliana somatsara koa izany ka vo maika tsy ompitratra sofa nisy andrina nosika hiala tamin'ny ankivipenany tsy sasatra akirentsony mamerina fa tiako indry tiako amin'ny fiainako rehetra za koa tianao Michel efa tianao misaotra kiry Aintsoa ary aza be sentsentsony moa vao teo ny laza ny hafaliana dia ampandalovina rahoana sady indray sentim-pahafahana raha-pifaliana ihany akiny setim-pandresena ihany koa fa ono tokoa aky ahoana aky nisy fotoana indry ny teny hoe hiala tsy hipetraka eto intsony raha vao mahavita ny valifatylika satria tsy nananeritreritra fa lahatra avy eo ambony avokoa ny fiainantsika zanak'olombelona ka nanomezako tsy ny azy fatratra tamin'izay nampandaloviny aho fa ankehitriny ka ankehitriny efa tody amin'ilay fiainana tiany ampitany aho ianao no fidiny mba hitaridalana amin'izany ka hamakivaky indray ny fiainana sisa mbola honenako ety diso aho nanometsiny be fahatany azy fa hoe nampangirifiry ahy loatra izy dia ahoana ny atao ary omeko safidy foana angenjy vonina raha toa ka hoe efa nisy toerana ny vinavinaindry tamin'izany fotoana izany ianao ka tiandreo honenantsika telo mianaka tsiry Michel fa hony efa teto ny natokanao aho tsy alentsony aho fa teto ny nalevina ny valifatiko farany teto ny nahitako anao ary eto no amaranako ny androm-piainako sisa ary aza matahotra fa efa toerany fandreseko ny eto ankehitriny tsy analavitra azy toy ny fikirako aminao koa ka izay mety amindringa dia mety amiko daholo na ny trano hipetrahantsika aza mbola ny safidy indriny mamiko maninona ke raha mijanona ty any sady eto nefa nahazatratra izay tsy olana mihitsy ka izay mahafinaritra andry ihany fa fifaliana dia tamanany amin'ny lovasoa any efa zatra azy tanteraka mihitsy iziko na za aza mbola adiny no lovasoa
fa soa ihany fa tsy de mifanalavitra loatra ny trano fonenantsika. Zay nge ny fidianako le aty ihany e. Eny sady toa efa zatra mpiazy koa le vadiny lovasoko. Ka mika nge tamin'izay sy lovasoa mbola ndray trano reny ka natetika tonga tao an-trano e. De misangy amin'ny fifaliana foana koa izy tadidiny tsara. Aleo tokoa ary ato any sady afaka manara-maso tsara amin'ny fivarotana koa tsika etoko. Ie. Fa efa matory angaki fifaliana? Tsy izy mbola mipatabata tamin'ny soary teo iny. Ay ka ampiomana ary izy de ndao mba hivoaka kely antsika fa ohatrany mafana loatra koa ato zany ko. Hevitra mety tokoa zany teneny koa soary araka amintsika fa de atory ihany fifaliana. Sady ho santatry izao andro malaza antsika izao. Vetivety ary e. Fio? Fia? Efa matory nga mpiso kely neny? Ay ve mbola rotsorotsiany soary ato ndry e. Mandeha nangery soary miomana vetivety fa hitondra ny fivoakontsika. De avy koa ndry ampiomanina fa hiaraka amin'ny daditsika Vy. Sitrana ihany akindry ity. Sady lasa tsara tarehy kely. Foravitra miendriky ny indray indry tsy misy valaka mihitsy. Izanako le fifaliako. Ny farana teo valy faty farany nosoratany RS Sita novelomin'ny ravo Vantsoa ony miaja ny ringa miaraka tamin'ny faly rakoto ary Sinez nalay feo sy nanatotosa anjary liva.